Vahaony olo, vahaony olo. Andraisanao toroteny mahery zay, anova tanteraka ny sainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance enjana ho fanafana ireo faty. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo, vahaony olo. Nandeha fandefety izy mba manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra indray tompoko izay manaraka izao fandarana izao. Pasteur Tovonarivo Tremarivony miaraka amin'ny pasteur Ramaro eto amin'ity fanentanana sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra itya ny zany. Iroso anatin'ny fandarantsika pasteur Ramaro. Ihany tompoko. Ivavaka vetrantsika alohan'ny idirantsika anatin'ny fandarana. Andriamanitra rainay misaotra sy mankasitraka ny anaranao indray izay mitondroany ty mbola ahafahanay hitondra ny teninao Andriamanitra raika. Ary mintsy sy matoko izay Jesosy fa ny teny izay entiny androany Andriamanitra dia hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra ny teninao. Misaotra indrindra ry Andriamanitra raika io. Amen. Eny ary amaky andalateny ny tsika mianakavy raha tokony mitondra baiboly ianao raiso ny baibolinao ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 voalohany. Ary ampafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fanatolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty nohony ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny akamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra ary faran'izy rehetra izao izay toy ny tsy tonga volana aza mba nisehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanentsika ny fiangonan'Andriamanitra ao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato izao ary tsy foana ny fahasoavana atao amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko. Izay andalateny izay tompoko no entina hitondrana ity fampianarana ity. Ity ampiandohana aloha zany dia mampatsiatsika ny tenako fa ny alarobia 720 talata 720 ny alarobia 520 ary ny alakamisy 220 ny volana marsa izao dia misy vavaka sy fifadian-kanina izay ho totosaitsika eto amin'ny lay 3 frères ny fanambohitsarahary ao anatin'ny fanomanana ny fiavian'ny tompo sy fankalazana ny fetin'ny Paska izy io. Indrindra ihany koa moa tena nataontsika hoe fanovozan-kery lehibe izany fotoana izany. Ny alakamisy faharoan'ny volana aprily kosa no ankalazantsika ny fetin'ny Paska. Io no andro ankalazantsika ny fetin'ny Paska. Ozy miteny soratra masina verimberinety manao hoe fahavoavony Kristy Paska ho antsika ko aokontsika nao andro firavoravona dia entanitsika rehetra ho tonga ao anatin'izay fetin'ny Paska izay eto amin'ny temple de la foi eto Baipasy eto Jerosalema Karobato aty amin'ny temple de la guérison eto Sabotsinamena ary indrindra eto amin'ny 3 frères ny fanambohitsanahary no oentintsika ankalazana ny Paska.
ao anatin'ny fetin'io pasika io a dia ozy ny teny soratra masina manao hoe inona no avaliko an'i Jehova no ny soretra nataony tamiko, dia mamaly ny mpanao salamy manao hoe hitondra fanatim-pisaorana raha ny soa izay nataon'Andriamanitra, ny fahasoavana izay niraisitsika tamin'Andriamanitra, ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fanavotana antsika. Ary ny tenin'ny tompo manao hoe tonga aho izy hananany fiainana sady hananany fiainana be dia be, ary tsy fiainana be dia be fa tena fiainana mandrakizay mihitsy. Goavana zany a, ka ao anatin'ity fetin'ny pasika ity dia mba hitongotsika zavatra voaomana, hitondrantsika fisaorana eo anatrehan'Andriamanitra, zay le teniko amintsika hoe fanatim-pisaorana. Atoka antsika tena hisaorana an'Andriamanitra mihitsy a, zany rehetra zany. Raha nanolotra nananao ny famonjena Andriamanitra ray, dia ny tsara indrindra ny natolony dia Jesosy Kristy tompo. Raha nanolotra ny ainy Jesosy, dia ny tsara indrindra ny meny dia ny ra, satria ozy ny Baiboly manao hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Tsy misy famelan-keloka ary tsy voavela heloko tsika raha tsy teo ny raha latsaka. Ary no zany no hanamafisako fa mba hitondra fanatim-pisaorana eo imason'Andriamanitra tsika amin'ny fetin'ny pasika io a, ny alakamisy faharoa ny volana aprily ho avy izao. Pasteur Ramaso dia manantsindrom-peo a melohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Eny tompoko, ny resaka ray aman-dreny teo hoe hitondra fanatim-pisaorana itsika amin'ny fotoana io. Fanontaniana ray aman-dreny to hoe olona ohatrohatra ny ahoana no afaka tena hitondra zany fanatim-pisaorana zany amin'ny fotoana io, i fotoan-dehibe sy goavana io. Mety mametra-panontaniana manko ny olona hoe ho an'ny kristianina zany a, mety hoe ihany koa mety hoe olona mbola ho avelany fivavahana ihany koa, dia zay mba saika mametra-panontaniana hoe voatokana ho an'ny kristianina ihany ve sa hatramin'ny olona rehetrarehetra na dia tsy mbola nandray an'i Jesosy ary afaka mitondra n'izay fanatim-pisaorana an'Andriamanitra izay. Irosiko ela ao anatin'ilay fanazavana tao amin'ny Exodosy toko faharoa amby folo a, dia misy ny atao hoe lalàna ny fitandremana pasika. Fa anisan'ny tena notsindrininy ny Baiboly ankoatran'ireo fombafomba maro isan-karazany dia ny famorana. Famorana zany hoe ny zanak'Israely izay nitandrina amin'ny pasika tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy forana. Ary raha misy ozy hafa-firenena na vahiny eo aminareo ka te hitandrina ny pasika dia tsy maintsy forana. Ny zavatra tiako ampitaina amintsika zany dia hoe ny famorana aty amin'ny andro amin'ny testamenta vaovao dia tsy ilay famorana araka ny nofo, fa famorana amin'ny fo, dia ny batisa, ny fibebahana, ny fivoam-po, ny fahateram-baovao. Mazava ho azy aloha zany fa ny olona zany atao anatin'ny Baiboly pasitera afaka mandray ny fanasan'ny tompo, dia ireo olona efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy tao anaty ranobe. Zay zany ny fampianaran'ny Baiboly fa tsy hoe doktrina na fiangonana akory a izay zavatra izay. Raha mipetraka izay fanontaniana nataonao teo zay a, dia ireo olona rehetra natsapa fahasoavana dia hitondra fanatim-pisaorana ao an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandro ho an'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, manome rano ho an'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, fa tsy misy hoe an'ny ratsy fanahy ihany na ny tsara fanahy ihany, fa omeny avokoa. Fa ny tena tsara indrindra, ny tena tsara indrindra raha mbola voafatotra ilay olona, voafatotry ny fahotana, voafatotry ny toka, voafatotry ny rongony, voafatotry ny fitsangajangana, dia tsy fanatitra hoe vola no entiny fa ny tenany mihitsy. Zay mantsy ilay teny soratra masy hoe anaka tolory ihany fonao, tsy ny volanao mamaky an'Andriamanitra fa ny fonao no mamaky an'Andriamanitra.
fa tsika kosa zay nahatsapa hoe fa novonjen'Andriamanitra ka afaka de hitondra fanatitra fisaorana eo io mason'Andriamanitra. Iverenako ilay fanazavana an'ilay tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina 2:10. Nampianatra ny apôstôly Paoly hoe ampafantariko anareo rahalahy ozy ny filazantsara zay noraisitro. Ho inona moa io filazantsara io? De ozy izy hoe fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisitro izy de Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zay le filazantsara zany. Zany hoe ny soratra masina zany hoe natolotro isan'ny zavatra voalohany indrindra de zao Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Mba azonao hoe ndikan'izany teny zany hoe Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Mazava ho azy aloha pasteur, tsisy idiran'le maty zoma sy maty larobity na maty lakamisy. Fa ny zavatra resahana eto le hoe maty noho ny amin'ny fahotantsika. Ovina ny tompony maty tamin'ny fotoanan'ny Pasika. Ny andro nahafatesan'ny tompo zany de fotoanan'ny Pasika. Ary ny andro nahafatesan'ny tompo tsy ankalazana isan-kerinandro fa ohatran'ny anniversaire. Ny anniversaire ohatra tsika hoe ny azo ny anniversaire ko 27 juin de tsy 27 juin foana isan-kerinandro zany. Raha ny filazan'ny mamanay dia talata no andro natarahako. De miovaova io daty io, miovaova ny daty, miovaova ny andro, miovaova ny andro. De ohatra zay mihitsy le hoe 14 Nisanina le nahafatesan'ny tompo, lay Pasika. Lay Pasika nahafatesan'ny tompo zany fa 14 ny volana Biba, fa 14 ny volana Nisanina. De ozy ny soratra masina Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Zany hoe ilay Kristy tena vrai, tena am'izao mantsy misy Kristy santoka, misy mampianatra santoka, misy mpaminany santoka, fa le tena Kristy voalaza ny soratra masina, voalaza ny apôstôly zany de lay Kristy maty tamin'ny fotoanan'ny Pasika ary mankalaza ny Pasika. Tsara tsy letsika tsara zay zavatra zay. Io ozy Paoly no noraisitro ary natolotro ozy isan'ny zavatra voalohany indrindra zany hoe noraisina Kristy de nozarainy tamin'ny mpino tany Korinta tamin'izany fotoana zany. Maty araka ny soratra masina, tsy ndiko tsara le midika le hoe maty araka ny soratra masina de izao hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny Pasika izy no maty, tsy roa andro melohan'ny Pasika, natao arinan'ny Pasika fa tamin'io fotoana io mihitsy zany pasteur no nahafatesana. Zany hoe ilay ora no samy hafa fotsiny. Tamin'ny Pasika tamin'ny andro zanak'Israely le tamin'ny ariva. Fa tsika tsy mankalaza ny Pasika ny Jiosy. Zay mazava tsara zay tsy ny Pasika ny Jiosy no ankalazantsika fa ny Pasika ilay Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny dikan'le teny hoe fa voavony Kristy Pasika ho antsika, le izy maty mihitsy. Ka Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny 7 maraina ka hatramin'ny ora 7 ozy ny Baiboly zany hoe hatramin'ny 3 teo anelanelany amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana. De zay no mahatonga atsika zany mankalaza ny Pasika hoe tsy alahady foana, tsy alahady foana. Ny raha ataonao alahady foana io zany lasa diso le soratra masina satria le 14 Biba zany pasteur miovaova. Le 14 Biba le tena le pleine lune iny mihitsy. De jereo tsara na mijery anao retsaky hoe ahoana fomba jerenao azy, nany amin'ny Google nany amin'ny na mety tsy fantatro mandehana mijery an'ireny hoe mety manana fahasoavana manokana ny am'izany de io pleine lune io le Pasika ary ny alakamisy faharoan'ny volana Aprily amborosy 5:70 maraina no fenony volana. De zay mahatonga atsika hoe mankalaza n'io Pasika io satria tena zay mihitsy ny ara-baiboly hoe Kristy maty araka soratra masina, tena araka soratra masina io soratra masina. Zany hoe le fanompona zany tsy hoe manao fotsiny ianao de manao fa mijery tsara ny soratra masina. De nalevona ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Azavaintsika tsara le hoe nalevona. Le nalevona de sary anankiray pasteur maneho ny batisa. Any amin'ny Romanina toko fainina manoko ny 17 de hoe fa niara-nalevona tamin'ny batisa ianareo. Maty eo le fahotanao, maty eo le ozona rehetra tamin'ny fiainanao, rava daholo ny maizy ny olona anankiray de mitsangana le olona aveo
lasa manana fiainam-baovao. Zay mahatonga ny baiboly miteny manao hoe ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Tamin'ny andro fahatelo izy zany no nitsangana. De zay no mahatonga ny olona zany am'izao fotoana zao hoe lasa nialady foana ny pasika nefany tena diso. Aloha tonga de tsorintsika ny marina. Io zany tsisy marimaty iraisana manao hoe samy manao zay tiky fa diso be mihitsy le pasika alady satria ndeha atao hoe alady Jesosy no nitsangana. Azonao le fitsanganana nefa tsy pasika. Zava-dehibe ny fitsanganany tena fandraisana lehibe ohatsika ny fitsanganany fa ny pasika izy maty. Izy voavono. Zay voalazan'ny baiboly fa voavono Kristy pasika ho antsika. Izy tsy miteny manao fa voavono Kristy mitsangana ho antsika. Ndray mantsy misy olona be mokonto be manao ny anareo zany raha de le mbola Jesosy maty eo am-pasana. Tsy any le resaka tsy any am'le Jesosy maty eo am-pasana fa le hoe zay le marina ra baiboly hoe voavono Kristy pasika ho antsika. Misy heviny ngeza be zay teny zay satria niara-maty tao aminy tao daholo ny fahotantsika ary zava-dehibe nitsanganana tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Nefa nitsangana tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro ataontsika hoe alady zany. Io koa zany tsy midika hoe isaky ny isataona de lasa pasika foana amin'ny alady zany na hoe niova ho alady ko sabata hoe lasa alady sabata. Tsy misy an'izany mihitsy atao anatin'ny baiboly. Ny sabata mipetraka ao sabata, ny 14 nisanina mipetraka ao 14 nisanina, miovava foana lasa hoe latsinainy eo amin'ny heritaona, talata amin'ny heritaona anankiray taona anankiray, miovaova araka zany izy io pasteur Ramaro. Ka raha ohatra zany ka mifandiso le anaovantsika anazy de ohatrany hoe tsy mipetraka araky le tenin'Andriamanitra tsika hoe zay ihany no mahazatra anay fa de aloha zay alokaloka amin'ny andro raha fa de ataovy zany ny anareo fa samy manana ny tiany fahaza mifampitsatsika ny tsy mitsary fa milaza manazava fotsiny le tenin'Andriamanitra eto. Ny tena tombontsoa lehibe am'le fankalazana le pasika zany pasteur. Za manokana zany eo anatin'le izy hoe tena mahafety lehibe azy. Eritreretinao ane raha miverenatsika kely misy pasika maromaro atao anatin'ny baiboly zay mety tsy voatanisantsika androany fa ilazam-pany aminao. Ny pasika voalohany de le tao amin'ny andron'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta le nivoahany tao fa tsy mbola nisy pasika ohatry zany. Nankalazany pasika i Joshua fa zay no mahatonga ny baiboly nilazany hoe Gilgala hoe tapitra treozy no fandatsany Egypta. Zany hoe isaky ny pasika zany de misy fahavalo resy, misy heriny de volomborodana foana, fanafahana lehibe. Nankalaza ny pasika ezeka mpanjaka falazako aminao fa tena nidina ny voninahitran'Andriamanitra, nankalaza ny pasika zany hoe Josia zany fa ambara ny baiboly fa tsy mbola nisy pasika nankalazaina ohatry zany pasteur. Jereo tsara ihany koa pasteur fa raha mijetrika amin'ny filazantsara ny jaona toko fahenio de akaiky ny fankalazana pasika tamin'io fotoana io fa nisy fagagana koa nataon'Andriamanitra am'le fampitombona ny mofo dimy sy azany rano roa melohan'ny nitorina mofinaina de nanao an'izany fagagana zany izy. Ary tena zava-dehibe tena lehibe sy pasika malaza indrindra de ilay Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, maty ho an'ny olombelona rehetra sy ho an'ny olona tsiraray avy. Maty izy ho an'ny olona rehetra fa maty izy ho an'ny tsiraray avy. Zany hoe na maty ho an'ny olona rehetra azy tsy ny olona rehetra novonjeny fa ny tsiraray avy no novonjeny. Zay manatona azy ka manaiky azy manaiky an'ity pasika ty zay fotoana namonjena. Za tena miteny amintsika zay manaraka ny fandarana hoe raha manana programa ianao nandeha ho aiza alehanao eran'izao tontolo zao ajanony aloha. Raha misy programa tena ozy ianao hoe tsy azoko elana ty tena tsy azo elana pasteur. Zava-dehibe tena zava-dehibe zany hoe fandraisanao ny rany Jesosy zany pasteur Ramaro. Iny pasteur rehefa nandinika ao amin'ny Exodus araka nresaka amin'ny pasteur teo hoe tao anatin'ny pasika mihitsy no nanehoan'Andriamanitra ny voninahitra ary misy olona efa tao anatin'ny fanagejana lalina ny zanak'Israely reo de tao no navoaka an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny pasika io. Zany hoe raha nataoko fandaniana ho an'ny olona anankiray zany rehefa manaiky an'io pasika io de misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona io pasika io pasteur. Ndraisaka anao teo hoe ao anatin'ny pasika io de misy fanakodiavana lehibe misy ohatrany tamin'ny andron'ny Joshua.
raha matsikatra anatin'ny pasika ihany ko be deabe ny olona ndraindray a lasa mandeha amina toerakafa fa ity pasika resana ito resantsika ty de zao hoe tena io zany tena pasika tena ara-baiboly a zay hitondranany olona ho anatin'ny fanafana. De ny fanontaniana ihany ko raha mandreny anatin'zy fotoana zao hoe i fotoana ho ataotsika io eto amin'ny totoerana ty a de mariana tsara ihany ko fa tsy ho atsika rery fa ny olona rehetrarehetra mba entanina ho tonga anatin'io a fotoana lehibe satria araka ny teniny ry mandren'ny pastera ty hoe isambatan'olona de isan'ny olona rehetra. Zay le izy zay maty ho an'ny olona rehetra Jesosy fa tsy namonjy ny olona rehetra fa ny tsirara izay manantona azy de izay no lovonjeny ary zay ny teny manao hoe fa izay manantona ao izy dia tsy mba misy olavitro mihitsy. Misy zavatra kely azavaiko atao anatin'ny baiboly dia misy fitaopovavahana maromaro voatendrin'Andriamanitra. Misy ny atao hoe sabata de ilay andro fafito andro fitsarana saka ny sabotsy zany iny zany aloha tsara foana ny manamarika hoe ny andro alady azo ivavahana, latsinainy azo ivavahana, talata alarobilaka misy zoma, ny alina koa azo ivavahana. Fa ny fivavahanao amin'ny andro alady na latsinainy na talata tsy manova velively sabata mihitsy. Ny sabata mipetraka ho sabata foana, mipetraka ho sabata. Misy fitaopovavahana voatendran'i Jehova ao a, misy ny atao hoe Pentecôte 50 andro ao arinan'ny Pasika. Misy ao ny fetin'ny tabernakely. Misy ao ny hoe isaky ny volom-bolana isa-tsabato ho avy ny rehetra iankohaka eo ratrehako. Fa ny fety anisan'ny tena manan-danja de ny fetin'ny Pasika satria raha tsy nisy ny Pasika, raha tsy nisy ny Pasika tsy voavonjitsika. Fa rehefa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, eritreretany hoe ndraindray misy mametraka fanontaniana hoe nahoana fa maninona izy no vonora teo amin'ny hazo fijaliana fa ngaty tsy azo novonjena fotsiny tamin'izao ny olona. Tsy zay ny an'Andriamanitra ka ny an'Andriamanitra de misy drafitra ny famonjena fa tsy araka le fisainantsika n'Andriamanitra. Kely loatra fisainantsika olombelona de misy zavatra tsy takatsika mihitsy ny mahakasika ny momba an'Andriamanitra fa teo amin'le takatsika ihany ny takatsika. Eritrereto ohatra mijery zao tsika hoe fananina izy tao amin'ny Exodosy 12 nila rà. Fananina raha navoaka fotsiny tao le zanak'Israely satria zay mihitsy le maha-Andriamanitra azy. Raha tsy misy raha latsaka, tsy misy fanafana, tsy misy famelan-keloka, tsy misy famonjena. Didiny foana hoe ny devoly anie misy apahana secret fantany tao an-danitra de nisan'izany io raha io. Zany mahatonga le sorony roa misy faty olona re, misy voamason'olona lasa re, misy fon'olona lasa re, sorona ho an'ny devoly daholo anie zany. Ary asy anao rehefa mbana eno na nahita na manao mihitsy hoe ao anatin'le hoe misy arenaky bontany ohatra, de io arenaky bontany io ohatrany tsy azo moramora fotsiny fa misy sorona misy raha latsaka foana. Zany hoe ny devoly zany mpanao photocopie mpangalatahaka de mba tsy manaiky koa satria milaza ny tenany mba ho Andriamanitra izy nefa tsy ho Andriamanitra mandrakizay. De zay no natonga an'Andriamanitra raha ohatra zany ka fitopitiko le fanazavana nanolotra an' Jesosy de Jesosy nanetry tena hoe avy amin'ny alalan'ny ay mihitsy no nividianana ny olona tamin'ny fahotana zay natao satria tsy afaka mihitsy le olona raha tsy nisy raha latsaka. De fotoanan'ny Pasika io fotoana io zany hoe zava-dehibe tamin'ny andro Pasika zany de ny famonjena ny famelan-keloka. Teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo no nilaza manao hoe raha eo mamelà ny elina fa tsy fantany zay ataony. Nisy teny fito no lazainy teo. Zany hoe nisy famelan-keloka teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zany mahatonga soratra masina miteny fa ninitsy fantatra zavatra hafa ozy Paoly afa-tsy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
fa miteniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika zay ovonjena angataka famelan-keloka izy miteny izy tamin'le jiolahy lazaiko marina aminao izy fa anino ionanao ampany am-paradisy. Anisan'ny teny nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ihany koa ny hoe vita vita zany hoe tsy hoe vita ny tantarany fa vita ny mission na ny ran'Andriamanitra azy. Anisan'ny teny nataony teo amin'ny azo fijaliana ihany koa hoe raha eo an-tananao natolotry ny fanahiko. Marihana foana zay hoe i Jesosy tsy ny devoly namono azy fa izy nanolotra ny ainy, zany hoe natolony. Raha eo an-tananao izy natolotry ny fanahiko teo amin'ny azo fijaliana. Ary rehefa maty izy dia notsondromona ny lefina ny lany voany. Matetika isa-taona milaza an'ity zavatra ty pasteur, mety misy amintsika manadino an'ity tantara ty fa rehefa teo amin'ny azo fijaliana Jesosy zany dia nisy an'ilay kapiteny miaramila romanina nanindrona ny lany voany. Ara-tantara dia pomaso io rangahy io zany hoe tsisy maso ila fa efa nanindrona ny lany voany Jesosy izy dia nifatsitsitra tany aminy ilay raha fatsitsitra tany aminy. Dia rehefa mifatsitsitra tany izy dia nahiratra ny masony. Dia tia indray teo anaty baiboly mihitsy hoe ninkohoka io rangahy io ka nilaza manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe le heriny ny azo fijaliana sy le heriny fahafatesan'ny tompo dia mamonjy ny mpanota zay mibanjiny. Ny teny amintsika androany banjiny ny azo fijaliana, banjiny ilay famonjena nataon'ny tompo, banjiny ilay fanavotana nataon'ny tompo. Le azo fijaliana resahana eto tsy le azo fijaliana araka ny eritreretintsika hoe le lakoroa atao amin'ny fasana iny, sy le lanjaina kely iny na le lakoroa misy Jesosy kely mampalely nitongilana kely tsy mety afaka eo ambony limano tetera kely iny, tsy reny fa tena lay Jesosy maty ho anao nandatsaka ny rano. Vakiny ten'Andriamanitra fa latsaka ny rano, ritra ny rano dia avy eo niraraka indray ny rano satria ny rano sy ny rano manirafitra ny 70% maherin'ny maha-olombelona ny olombelona fa raraka daholo io pasteur. Natao inona moa no latsaka ny rano? Ho famonjena sy ho famonjena ho atsika, hitondra famelan-kely koa ho atsika rehetra. Koa tena tiana mafy zay tao mpamaranana ny hoe amin'ity alaka misy faharoan'ny volana avrily ty voavony Kristy Pasika ho antsika. Raha tsy teo ny fotoanany Pasika io tsisy ninina azonao atao, tsisy famonjena azo atao, tsisy famonjena azon'ny jentilisa, tsisy famonjena azon'ny malagasy raha tsy teo ny fotoanany Pasika. Fa tian'Andriamanitra tsika dia nirahany Jesosy Kristy, ary nanirahana Jesosy dia nanolotra ny ainy mba nividianana antsika sy nanafana antsika. Dia inona zavatra nitranga? Lasa voavontsika ry havana, tena voavontsy. Fotoan-dehibe io alaka misy io eto amin'ny temple de la guérison sabotsina mena, eto amin'ny temple de la foi eto sa bypass, eto Jerosalema Ankaraobato, ary eto amin'ny Trois Frères Andefanambohijanary. Andro firavoravona lehibe misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fiomanana atao dia ao anatin'ny fivadikanina 24, 25, 26. Fiomanana faharoa dia diovy tsara ny fonao. Fiomanana fahatelo dia mividiana akanjo vaovao, manao akanjo vaovao. Fiomanana fahaefatra afaka mba manao loka tsaratsara ihany koa tsika amin'ny fotoana io satria tena fety manana ny lanjany sy manana ny maizy azy, zany hoe fetin'ny Pasika izany. No zany miomakoma antsika zanak'Andriamanitra rehetrarehetra naizanaiza toerana misy anao manerana ny Madagasikara dia ankalaza ny fetin'ny Pasika antsika. Rehefa ao anatin'ny Pasika dia misy ny fanasitranana, misy fanafahana, misy famonjena, misy zavatra tsy ho hitanao anatin'ny fotoam-bavaka isanandro mandava-taona fa Pasika ihany no ahitanao azy. Ny Pasika ny namonjena le jiolahy teo amin'ny azo fijaliana, ny Pasika ny namonjena ny Barabasy, ny Pasika ny nampiova n'ilay lehilahy kapiteny romanina araka ny falolazako taminao teo. Atao anatin'ny Pasika ny namonjen'Andriamanitra izao tontolo izao, ny Pasika nanafana ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egypta, ny Pasika ihany koa no anaovan'Andriamanitra zavatra ngezabe ho anao zay manaraka ity fandarana ity. Amboariny fandaram-potoana tahin'Andriamanitra hivavaka tsika. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy tao anatin'izay fotoana fohy
nafana nanambara ny teninao. Engane zany teninao zany ho tsara ho tafatoetra any am-pony ny tsarary avy. Raha misy marary voafatotra voageja ny heriny dia kapoka taminao sy ny heriny rano latsaka ary ny heriny miaso fijaliana manasitrana andretolony reto no zany manjavona ny fivitosana mitsahatra ny fanaintainana miala ny hafanana miakatra loatra miverina normalina tsara ny tosodra sitra andretolony reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hotahin'Andriamanitra tompoko alakamisy faharoan'ny volana avrily eto amin'ny lettre frère andre fanambojanary temple de la foi bypassy temple de la guérison Sabotsynamena Jerusalem Ankarobato sy ary indrindra ny fivadikanana 24-25-26 eto amin'ny lettre frère andre fanambojanary tahin'Andriamanitra daholo tompoko. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo vahaony olo nandeha tanteny izy mba Aku menangis